Fankaty dimapolo avy eo amin'ny commune Talatamato no niara-vita fisoratam-panambadiana ny alarobia lasa teo. Mariazy Faobe izay niantsoroan'ny commune amin'ny fanalana fahasahiranana ireo mpifankaty manam-pikasana tamin'izay tanjona izay ity ety. Mpifankaty dimapolo no nifanaiky ara-panjakana fa hiaraka na ao anatin'ny tsara na ratsy mandrabatapitry ny fofinaina ny alarobia teo atao amin'ny commune Ambanivohitra Talatamaty. Mariazy Faobe izay noraisiny commune Antananamantolo ny fikarakarana azy analala fahasahiranana ny ireto voanisoratra ireto izay tsy nahavidy izany noho ny antony maro toy ny ara-taratasy sy ara-bola. Hetsika ara-tsosialy izay efa fanaon'ny commune isan-taona izy ity. Zava-dehibe ho an'ireo mpifankaty ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana toy izao, indrindra ho an'ireo izay efa niteraka toy izao ireto. Amin'ny mahandro mpiraviravona ny fisoratam-panambadiana dia nasainy ben'ny tanàna Rado Razafindratsimba Mivady niara-nisakafo tamin'izy ireo mpifankaty miisa 10 ireo niaraka tamin'ny olona elona avy isaky ny mpivady. Avy amin'ny fokontany 12 mandrafitra ny commune ireto vao vita Mariazy Faobe ireto. Nampanantena moa ny ben'ny tanàna fa isy ihany koa ny fanaovana kopia Faobe ho karakarain'ny commune. Iny ihany koa no anakatonantsika tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy tokolasy tokovavy tamin'ity takrivan'ny zoma ity. Isaorana feno ianao naharitra mijery hatramin'ny farany izay fampahalalam-baovao izay azadiny kosa fa mitondra fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray veloma arto.